Ivadika ny lafiny fampianarana kosa indray isika ho fampiroboroboana ny fampianarana ny teny sinoa dia misy hatrany ireo hetsika samihafa izay karakarainy ny tompony andraikitra eo amin'ity sehatra ity indrindra moa fa eny anivo ny anjerimanontolo eny anisan'izany ity fifaninanana izay tanterina aminao manaraka ity. Manatanteraka fifaninanana amin'ny teny sinoa eo anivon'ny sampam-pampianarana ity teny vahiny ity eny amin'ny anjerimanontolo eny Ankatso. Manana solotena mandray anjara amin'izany avokoa moa ireo université eto Madagasikara izay manana sampana mampianatra ity teny vahiny iray ity. Tena miroborobo be mihitsy ny fitiavan'ny tanora malagasy mianatra ny teny sinoa satria raha mahita fa efa deuxième puissance économique mondiale zany Chine le tanora koa zany mahita hoe teny vaovao le izy dia nakabeazany koa le hoe mba te hahita an'izany Chine zany zay zany le hoe nofy hoe inona ny nofinao dia hoe ho any Chine ny nofy ka nakabeazan'le tanora malagasy hoe tonga mianatra teny sinoa zany dia manana an'izay fikasana zany satria mizara vatsim-pianarana zany ny firenena sinoa. Ary za dia mahatsapa hoe mora ho an'ny malagasy ny miteny sinoa no miteny ny tenim-pirenena hafa satria mitovy amin'ny teny malagasy tsy misy conjugaison le izy dia tsy misy an'ireny le hoe masculin féminin reny fa tena za aloha tena mahita fa mahay le tanora malagasy tena tsy mena mita amin'ny avelany tamin'ny taona 2024 zao dia mpianatra avy ato amin'ny Institut Confucius nazo ny voalohany tamin'ilay fifaninanana farany tany Chine. Raha ny filazan'ireo tompona andraikitra dia andeha ho any Chine izay mahazo voalohany amin'ity fifaninanana ity ka hiatrika ny fifaninanana maneran-tany. Anisan'ny azo lazaina fa mahafehy ity teny ity tsara isika eto Madagasikara satria efa nahazo voalohany eran-tany tamin'ny taondasa. Wow.